Andiany fa efatra amby dimapolo no navoaka androany mitondra ny anarana hoe pelikana. Miisa 7 zareo ireo efatra amby efapolo ny animateur de développement social, 3 ny assistante sociale dia 9 ny éducateur spécialisé ary 4 kosa no nomenany maripahaizana master en travail social. Tena mampiavaka an'ity andiany ity aloha dia ny amarony satria raha isa-taona izahay dia latsaky ny 100 no avoakanay manodididina ny 70 eo. Fa tamin'ity taona ity izy dia efa mihoatra lavitra amin'izay zany no navoaka tamin'ity taona ity. Izay mitsika fa efa mibetsaka ny tanora ny liana amin'ilay lalam-piofanana travail social ary tena ilain'ny firenena ihany koa izany. Matetika izany ilay lalam-piofanana zany ny tanora moa rehefa misafidy lalam-piofanana dia arakaraka ny hoe ny fahalalany anazy na hoe ny namany no mitarika anazy na ndray aman-dreny no mitarika hoe aria ianao no manao. Fa efa manomboka fantatra zareo zany ankehitriny ny lalam-piofanana hoe asa sosialy no ihany koa anisany hoe amin'ny hoe tsika azo lazaina hoe firenena mahanitra dia betsaka ny famatsimbona mahakasika ny tetikasa fampandrosoana Madagasikara dia reny zavatra rehetra ireny zany no misy lalan'asa betsaka zany dia anisan'ny hoe maharisika ny tanora izy. Raha isaky ny firenena moa zany dia misy foana ny travail social fa ny endrikendrika no samihafa. Raha ny eto Madagasikara dia ny tantara raha dia eo amin'ny resaka fahantrana aloha ny tena betsaka satria araka ny hoe ny atontanisa avoaka amin'ny banque mondiale dia hoe 9 amin'ny olona 10 eto Madagasikara dia anaty fahantrana lalina. Dia any kokoa zany miopana ny asa sosialy no atao amin'ireo fanarenana an'ireo olona ireo ahoana ny fiahinan'ireo olona ireo ny fandraisana tanànan'ireo olona ireo. Raha ny promotion teo aloha zao no navoaka dia misehatra eo anivon'ny fanabeazana avokoa ny tena maro misy. Dia ny ankabetsahana zany dia ireo mandray an-tanànan'ireo ohatra hoe olona autiste ireo manao accompagnement individuel zany à domicile. Izay no tena ataon'ny mpianatra ny ankabetsahany amin'izao na ny promotion navoaka tamin'ny herintaona zany. Ny fisoratana anarany efa misokatra mandray an'ireo manana maripahaizana baccalauréat rehetra izahay. Ny test de sélection dia atao amin'ny 7 et 8 janvier ho avy izao. Fepetra telo any no hoe miditra atao amin'ny sekoly manana maripahaizana baccalauréat ilay mpianatra feno 12 taona izy dia tsy mihoatra ny 5 taona dia mila afaka amin'ilay test de sélection io. Sekoly moa zany zao efa 9 taona dia efa ankalazany 20 taona izahay amin'ny herintaona dia efa azo lazaina hoe efa manana ny eritreritra izay hoe raha nijanona teo maripahaizana master ny fampiofanana dia efa manana eritreritra izahay hoe mety raha sitrapon'Andriamanitra dia efa hisokatra ny école doctorale amin'ny taona ho avy izao.